Fanabeazana vahoaka mba olo-pirenena vanona, fandraisana anjara amin'ny sosialy vahoaka, fanampiana amin'ny andavanandro ny vahoaka, fanaraha-maso ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Ireny rehetra ireny dia samy andraisan'ny fiarahamoniny pirenena anjara avokoa ary tsy atory fahita tahaka ny tafika andrefa tanàna ny fomba fiasan'izy ireo. Iray amin'ny fiarahamoniny pirenena manana laza ny reniny fiarahamoniny pirenena antsoina hoe Andro Maso, izay tantanan'Andriamatoa Andry Ravelison Izoky Andry. Androany hitondra fanazavana bebe kokoa mahakasika ity fiarahamoniny pirenena ity ny tenany. Fikambanana Andro Maso KMD dia fikambanana nitsangana tamin'ny 2024 fiarahamoniny pirenena misandrahaka amina sehatra maro ny fitsanganany Andro Maso KMD. Ny anankiray dia misehatra eo amin'ny tontolon'ny zon'olombelona, zany hoe fiarovana ny zon'olombelona, fiarovana ny zon'ny vehivavy sy ny ankizy, fanontoro hevitra, toro-piray, toro-lalana momba ny tany mahazo tsirairay, zany hoe hatrany amin'ny zon'ny mpanjifa ny fitaranana maro dia maro izay voazahinay manerana Madagasikara. Dia izay no sehatra iasan'ny Andro Maso, tsy amin'ny sehatra fiarovana zon'olombelona ihany na ny zon'ny mpanjifa ihany, fa mipetraka ihany koa amin'ilay hoe Andro Maso KMD. Zay ao anatin'ilay Andro Maso no mitsangana ny komite miarina ny demokrasia, zany hoe ny fafahana maneho hevitra, fafahana miteny izay tanjona be anankiray tiany ny fikambanana ato anatin'ny Andro Maso anentanana olona tsirairay mba ilazany any anatiny zavatra mahazo any amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra ireny. Izay no andraikitra sahanin'ny fiarahamoniny pirenena Andro Maso KMD izay nitsangana tamin'ny taona 2020. Araka fanazavana trany dia efa mahatratra roa alina isa anoany ny mpikambana ato anatiny ity fikambanana Andro Maso ity. Anisan'ny mpikambana manerana ny Madagasikara dia mahatratra eo amin'ny roa alina isa eto, mety Antananarivo renivohitra fotsiny izao dia mahatratra any amin'ny 2,000 ny mpikambana, zany hoe rehefa sarangan'olona rehetra ka te hifanampy, te hifandray, te hientakira etaentany ny fampanotsoana ny firenena dia raisinay ato anatin'ny fikambanana Andro Maso avokoa. Na iza na iza zay moa eo amin'ny sehatra politika, zany hoe tsy miandany amina politika azy na politika hafa, fa kosa dia manentana olona ho any amin'ny sehatra ny fanabeazana, izay ny tena raisinay ato anatin'ny Andro Maso. Ny tena raisinay zany aloha dia mpikambana manana ny karapanondro, zany hoe feno taona. Misy ihany koa ireo fikambanana ankizy ato anatiny dia nahazo ny fankatoavana eny mba ahafahana manay an'ilay ankizy eny mikambana ato misehatra ny fanabeazana na saina misy maintsy mahazo ny fankatoavana amin'ny ray aman-dreniny reny zaka afaka maro ny aktivité fandraisana anjara fanentanana ny olona, fidinana fotsiny ny manazava ny olona, ohatra hoe ny ady amin'ny resetra na ady amin'ny fanolanana dia midina any fotony, ohatra hoe any be na tany Madagasikara. Raha misy olona ady amina resaka tany dia mba ho afahanay mampifandray na mampiavana an'ireny olona ireny dia midina fotsiny zay ny andraikisanay. Rehefa tsy voalamina eo aminay moa ilay izy dia miakatra amin'ny ambaratonga, zany hoe efa miakatra any amin'ny fitsangana mahefa dia any amin'ny fitsarana tapitra teny andraikisany vidiny. Fa ny anakisa dia rezahana hoe raha mbola sevy tanàna malamo tsy aminona hivatotra miditra amin'ny malagasy ny malagasy, andao aloha fampiavana, fihavanana, fidinay fotony, maromaro iraisana, izay no andraikitra anay izay ny tsy avy eto Madagasikara. Tena variana loatra any amin'ny politika aloha dia sy man'ilay kolotsaina ao anatin'ilay politika zay miaina ao anatin'ilay angasy fitaka le olona dia amin'izao fotoana izao izay eto anatin'ny Andro Maso dia miezaka hoe alao averina amin'ny mamalagasy fa tsisy afatsy ny malagasy mamalagasy any, satria fa iny ny tainombo mivady dia tsisy maka fa ankehitriny raha misy zavatra kely na mipetaka eny ananay ahoana ny any arenana izay dia ny fidinana fotony fanentanana ny olona tsirairay mba ho any amin'ny fampihavanana fijery marina ny tena mamalagasy. Dia ny Andro Maso moa zany dia ery Ambodivohitra ampitan'ny selina eny ny folobe anay, ny birao fandraisana kosa eto Antananarivo dia eo amin'ny Gamboa Pasapika, ny Gamboa Pasapika amin'ny Andro Maso ary eto amin'ny Ivatsoaka Drama
manaraka izany koa ny any Ambatondrazaka dia Madiasafana akaiky ny Maximilien izay ny toerana any amin'ny faritra moa zany raha ohatra ka liana ho amin'izany ianareo dia afaka mandray ny numéro-ako 34 37 503 78 dia afaka manome anareo ireo mpiandraikitra isaky ny faritra ny tenako mba ho afahanareo mitondra ny entaentanareo na hanangana ny fikambanana andro masa any amin'ny faritra izay tokony ilaina izany.